Falmerabantsika rehetra tompoko nahatratra ny asaramanitra. Ho tahina ane Madagasikara. Namorona antsika ho malagasy Andriamanitra dia nametraka antsika teto Madagasikara. Naiza misy anao, maro zao antsika mpanaraka ny pejy any ampitan-dranomasina any, fahazariana ny maha-malagasy anao. Tiavo isan'andro ny maha-malagasy anao, ankasitrao fa nisafidian'Andriamanitra ho malagasy anao. Tiavo, asandrato ny vita malagasy. Aiza mba tia manaratsiratsy firenena, marina fa mbola mila ezaka be eto Madagasikara. Fa ny olona anankiray tsy ho tahina raha tia miresaka zavatra ratsy momba ny firenena. Raha ny olona anankiray zao amin'ny tokantranony ka miresaka zavatra ratsy foana izy eo amin'ny tokantranony, dia tsisy zavatra tsara hiditra mihitsy eo an-tokantranony fa ho zavatra ratsy no miditra ao. Manomboka androany, manana fijery tsara amin'ny firenentsika, manana fijery tsara ho an'ny Madagasikara, manana fijery tsara ho amin'ny fiangonana misy anao, ary indrindra manana fijery tsara ho an'ny tokantranonao. Efa miresaka tokantrano ihany isika, raha azo atao dia aiza tia manaratsiratsy ny tokantranonao na mbola tsy tanteraka azy zany. Hoy ny Ezekela ny toko 7:30 ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe maminany amin'ireto taolana mainy reto. Fa ngamo ny taolana miaina, fa ny teniten'Andriamanitra tenena dia zao manonona teny tsara, satria ny teny tsara dia miantso zavatra tsara ary misintona zavatra tsara. Ary maminany fofinainy amin'ireto taolana mainy reto ozy izy mibaiboly. Tsy teny intsony ianao hoe tsy ho lasa lavitra ity firenena ity, fa teneno manomboka androany tenena zavatra tsara momba ny firenena. Ho lasa lavitra ane Madagasikara. Antony ara-panahiny nanaovan'Andriamanitra antsika ho malagasy. Nivonjen'Andriamanitra isika satria amin'ny alalantsika no anaparitaka ny filazantsara. Ivavaka tsika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nahary anay ianao, ka efa nanoritra, efa namaritra anay ho malagasy. Tena tianay, mety aminay, mahafinaritra ny fonay no nanaovanao anay ho malagasy. Mba hanonona sy aminany zavatra tsara ao Madagasikara isika. Raha sitraka ao, dia soraty eo amin'ny commentaire ambaranay fa Madagasikara dia tahina ara-panahy. Ary malagasy no amen'ny lanitra indray androany. Mamindrafo aminay Andriamanitra raha niresaka zavatra ratsy tamin'ny firenenay zay. Ho tahina ane Madagasikara. Saotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonné amin'ny page, manome fotoana antsika amin'ny herin'ny tozo indray. Veloma tompoko.